Miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny Baiboly sy ny trosa. Izay indray ravana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Horesantsika eto amin'ity vidéo ity ny mahakasika ny prêt bancaire, ny crédit ary ny resaka intérêt na hoe zana-bola. Maro be nareo no nametraka fanontaniana tato amin'ity page ity mahakasika azy ireo ka dia manasa anao hanaraka hatramin'ny farany izao fanazavana izao. Fahotana ve ny mitrosa? Tsy fahotana ravana ny mitrosa. Ny mahatonga ny olona sasany teny hoe fahotana izy dia ilay tenin'Andriamanitra ny Deutéronomie 7:20 manao hoe ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia tonga dia hoe ampisambotra ianao fa tsy hisambotra, ohatrany hoe tsy mety izany ilay misambotra. Tsy azo tonga dia raisina arabaky teny tahaka an'izany io ry havana. Fa raha raisina arabaky teny tahaka an'izany io dia tanterao izany ilay hoe ampisambotra ny firenena maro. Tadio tsara fa misy olona miteny manao hoe ny mampisambotra mety fa ny misambotra tsy mety. Ohatrany hoe zavatra roa samihafa ilay izy. Raha jerevanao ny teny grika sy ny teny hebreo dia teny iray ihany no ampiasainy rehefa miresaka ny hoe mampisambotra sy misambotra eo izy. Fa tsy zavatra samihafa mihitsy izany. Ary tadio koa fa raha ohatra ka tsy azo atao izany ny misambola dia tsy tokony hampisambola izany tsika fa manjary mampanota olona. Mampisambola olona izany tsika raha manome dia lasa miditra anatin'ny fahotana izany ilay olona amin'izay fotoana izay. Ka tsy marina izany, tsy mitombona mihitsy izany. Fa na ny tenin'Andriamanitra izany amin'ny Psalamy 2:10 dia tena miteny hoe sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra. Jesosy Kristy dia mampirisitra mihitsy any amin'ny Luka 9:9 manao hoe tiavany fahavalonareo manaova sao dia mampisambora. Izany hoe tena azo atao tsara ilay mampisambotra, dikan'izay azo atao tsara koa izany ny misambola. Ny zavatra faharoa dia ny hoe fahotana ve no mitaky trosa? Misy manontany koa izany fanontaniana izany. Tsy fahotana ry havana, azonao atao tsara mihitsy ny mitaky moramora sy ampitavana ny trosanao amin'izay olona anananao vola. Ny mahatonga ny olona sasany teny hoe fahotana ilay izy dia misy ilay tenin'Andriamanitra mantsy any amin'ny Luka 9:5-7 manao hoe tiavany fahavalonareo ary manaova sao dia mampisambora fahazakivy na amin'inona na amin'inona. Raha Baiboly protestanta ny vakianao dia izay ny soratra hoe hazakivy na amin'inona na amin'inona. Fa raha Baiboly katolika na Baiboly diema ny vakianao dia tsy izay ny soratra fa ny azy dia ny hoe aza manantena valiny. Izay no ndraisiny. Dia izay ilay fandraisana izay ilay teny hoe aza manantena valiny izay no nahatonga ilay fandikan'zareo azy manao hoe ilay valiny resahana eto hoe rehefa mampisambotra dia aza manantena valiny dia hoe aza manantena hoe ho averin'ilay olona izany ilay volanao iny. Fa na manome hoe vola afoy izany ny ampisamborina olona, tsy antenaina hiverina intsony. Dia izay mahatonga ny hoe aza takitakiana intsony satria efa namany nafoy iny tsy tokony ho takitakiana izany intsony. Dia izay mahatonga ny olona sasany miteny hoe tsy azo atao no mitaky trosa. Za manokana dia tsy resy lahatra ny amin'izany fa ny any maharesy lahatra dia ilay dika teny protestanta ny amin'ny hoe hazakivy na amin'inona na amin'inona. Mbola isy ihany vidéo any aoriana any resahako ny amin'ny hoe maninona moa no misy ilay fahasamihafana ohatran'izany ny Baiboly. Fa azaveko amintsika fotsiny hoe maninona moa io no maharesy lahatra antsika protestanta fa tsy ilay hoe aza manantena valiny. Ny antony dia satria rehefa jerevinao ny 4:30 dia misy teny manao hoe raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola anonitra ianareo izy inona moa no soa tokony ho azonareo. Izany hoe Jesosy izany dia manitsy ilay fomba fisainana amin'ireto ilay olona mampisambola hoe izay olona antenainy fa amerina ihany no omeny. Dia izay tsy antenainy izany amerina dia tsy omeny. Dia tsy mety izy ny tompo. Fa rehefa manantena ianareo dia aza kivikivy izany. Satria tamin'izany fotoana izany ny olona dia misy ilay lalàna manko ny Jesosy hoe isaky ny fito taona dia afoy daholo ny trosa rehetrarehetra isaky ny fito taona. Na iza nananao vola na ohatrinona na ohatrinona. Dia lasa kivy izany ilay olona mampisambola vokatr'izay lalàna izay ny amin'ny hoe rehefa manakaikaiky ny fito taona dia tsy mampisambola intsony izy satria matahotra izy sao dia ho very ny volany. Na koa fidifidiany izany araka ilay 4:30 taona hoe izay antenainy fa mbola amerina ihany no omeny dia izay olona tsy azony antenaina izany fa olona mahantrahatra dia tsy omeny intsony satria hoe tony hiandry fito taona fotsiny dia ho very fotsiny ny volanay. Dia izay mahatonga ny tompony hoe rehefa mampisambola ianareo dia aza kivikivy izany fa omeo foana ny olona rehefa mbola misy eo am-pelatananao fa aza jerijerevanao hoe ty manao an'izao amerina ty tsy amerina izany hoe aza mifidifidy tavan'olona fa raha mbola misy eo am-pelatananao dia mampisambora foana. Izay zany ny Jesosy Kristy tena resaka hoe fitiavana izany. Izay zany ny interprétation an'ny protestanta io teny io fa tsy hoe aza mitaky vola no aza mitaky trosa. Ny zavatra manaraka dia izao fahotana ve ny mampanjana bola na hoe makazana bola. Io koa tena ady hevitra be ry havana. Ary ny mahatonga ny ady hevitra be io dia mbola ilay tenin'Andriamanitra teo ihany ilay Luka 9:9-7 ny amin'ny hoe tiavany fahavalonareo manaova sao ary mampisambora dia
ny amin'ny teny ho an'ny katolika zao dia ny hoe aza manantena valiny. Dia iny hoe aza manantena valiny iny dia raisin'ny olona iny na raisin'ny fiangonana sasany amin'ny hoe aza rehefa mampisambotra dia mampisambotra tsotra fotsiny fa tsy manantenatena zavatra amin'iny fampisamborana iny hoe ohatra hoe intérêt na zana-bola. Dia izay no mahatonga ny fiangonana sasany tena mizingizina mihitsy no io tenin'Andriamanitra hoe tsy azo atao mihitsy ny mampanjana-bola na hoe maka intérêt fa rehefa manome dia manome fotsiny fa tsy maka tena valiny. No le tenin'Andriamanitra io zany mahatonga anazy manao an'izay interprétation zay dia mahatonga hatraminy hoe tsy azon'ny kristianina atao ny miasa amin'ireny microcrédit microfinance reny fa mampanjananjana-bola reny maka intérêt hatraminy hoe tsy mahazo miasa amin'ny banque ny kristianina satria maka zana-bola ny banque rehefa mampisambo-bola. Dia za manokana dia mahita hoe tsy izay mihitsy koa no tianambara amin'ny tenin'Andriamanitra io fa nazavena tamintsika teo. Ary raha vao miresaka tsika ny amin'ny resaka hoe zana-bola na hoe fampanjana-bola zany any amin'ny testamenta taloha ny tena miresaka an'izany dia izao ny foto-kevitra. Reo zany misy tenin'Andriamanitra izay tsy azontsika vakiana aloha ny amin'ny fotoana fa ny foto-kevitra dia izao hoe azo atao ilay izy raha amin'ny vahiny amin'ny hafa firenena amin'ny jentrisa zany ho an'ny Israely zany io fa tsy azo atao ilay mampanjana-bola na maka zana-bola raha ohatra ka amin'ny mahantra na hoe amin'izy samy Israely ao zany. Tsy mety zany hoe raha alahinao izy dia maka aminao dia angalanao zanany. Zay zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra zao mazava tsara mihitsy ny ambarany any amin'ny Levitikos 20:9-30 manao hoe aza maka zana-bola ao izy na tombony aminy famatahorana ao mba ho velona eo aminao ny raha alahinao. Ny raha alahinao zany ny presizeny amin'ilay izy fa tsy hoe ny olona rehetrarehetra akory. Fa keo daholo ireo texte reo ahafahanao manamarina an'izay fa tsy ny olona rehetra akory fa azo atao izy amin'ny olona sasany fa tsy azo atao izy amin'ny olona sasany. Dia izay foto-kevitra zay no raisina. Tsy raisina ara-baky teny ilay izy ny amin'ny hoe ny malagasy samy malagasy no tsy mety fa ny malagasy sy ny vazaha no mety. Tsy izay ilay izy fa ny foto-kevitra fotsiny dia ny hoe ny raha alahinao zany na ny mahantra aza angalana zana-bola zany aza angalana tombony zany fa fitiavana manko amin'Andriamanitra dia tsy mety zany. Ohatra hoe ray aman-drenanao ve nisamy-bola aminao dia angalanao zanany na hoe ny havanao na olona akaiky anao na mpiara-mivavaka aminao dia angalanao zanany tsy mety zany fa olona hafa mety tsy hampaninona ihany ilay izy. Ary amin'ilay olon-kafa koa ary dia misy lalàna ny zana-bola fa tsy hoe izay tianao alaina akory. Ny banque zao raha maka zana-bola dia misy lalàna io fa tsy izay tiana alaina akory ny alaina amin'io. Ary tadidio tsara fa misy olona sasany izay hoe mampisambo-bola zay na ohatrinona fa 500 no zana-bola. Tena tsy mety zany, tsy fitiavana intsony zany fa tena fitiavan-tena, tena fanambakana zany ry havana. Dia tena tsy mety zany. Rehefa manampy olona anao tsy inona mahatonga mampisambo-bola dia fitiavana manampy zany ka tsy ho voamaika hanavesatra an'ilay olona indray ianao amin'ilay zana-bola zany. Zay zany ny tena hoe foto-kevitra tokony raisina. Tsy azo raisina ara-baky teny, averiko ihany zay. Fa raha ohatra ka ho raisinao ara-baky teny io dia tonga dia tafiditra anatin'ny fampianaran-diso ianao. Ohatra zao ao amin'ny Levitikos 20:20 ihany zao misy olona manko tonga dia hoe rehefa voasoratra hoe aza maka zana-bola dia aza maka zana-bola. Zao eo ambany jereo tsara ny contexte an'ilay izy. Ohatra fotsiny zao ambanimbany io amin'ny 4:7 miresaka izy ny amin'ny lalàna ny amin'ny fividianana olona. Ho alahinao ara-baky teny ve zany? Ozy raha mividy andevy ianao na andevy lahy na andevy vavy dia aza maka amin'ny raha alahinao izy fa amin'ny hafa firenena maka mividy izy mividy olona lalàna fividianana olona. Amin'izao fotoana izao dia mbola andeha hividy olona ihany ianao. Raha ohatra ka ho arahinao ara-baky teny izy dia tonga dia tratran'ny fampianaran-diso ianao dia lasa mividy olona ianao. Fa ny foto-kevitra no tsy maintsy raisina hoe inona moa zany ny tian'Andriamanitra ampitaina amin'izany hoe raha ohatra amin'izao fotoana izao tsisy maka hoe andevy lahy sy andevy vavy intsony fa mpanampy an-trano misy. Ka rehefa maka mpanampy an-trano ianao zany dia tsy mividy intsony koa ianao fa hoe rehefa maka an'izy ianao dia tsy maka an'izany amin'ny raha lahy loatra hoe ny anabavinao no ataonao mpanampy an-tranonao na hoe dadatoa zao ataonao mpanampy an-tranonao na ohatrany fa olona hafa ivelany mihitsy zany no alainao ataonao mpanampy an-tranonao. Zay zany ny foto-kevitra izay tokony ampiarintsika amin'izao fotoana izao raha io tenin'Andriamanitra io no raisina. Zay no antsoina hoe contextualisation fa tsy hoe tonga dia arahana ara-baky teny fotsiny izy dia avotsika anaonao foana hividy olona. Dia ny fanontaniana manaraka dia ny hoe ahoana raha ohatra ka tsy mamerina vola ilay olona. Za aloha ravana dia teny amintsika aloha voalohany indrindra hoe raha ohatra ianao ka nisambo-bola tamin'olona dia avereno ny volan'olona satria tenin'Andriamanitra mihitsy any amin'ny Romanina 7:7 hoe aza avela izy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavana roa ihany. Resaka troso io aza avela izy trosatrosan'olona zany any aminao fa trosan'ny fifankatiavana ihany mety tsy ho voalohanao fa ny ankoatran'izay aloha avy daholo. Ny faharoa koa dia zao rehefa maka vola aman'olona ianao dia ataovy priorité ny volan'olona satria tena tenin'Andriamanitra mihitsy any amin'ny Mpanjaka faharoa 4:7-7 ilay vehivavy ilay tsy nanam-bola ilay nanana olona trosa be dia be dia
nangataka tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra izy ndana maka vilany dia feno menaka sotrany dia rehefa vita ilay menaka dia tonga toy ilay mpanompon'Andriamanitra hoe aloavy daholo aloha ny trosan'olona dia ny ambin'ilay menaka eo no amidinareo amin'izay ho ataonareo fivelomana. Zany hoe ny priorité anao aloha zany dia efa maka vola tamin'olona dia ny mamerina an'iny vola iny. Fa misy olona manko mitaraina ato anatin'ity pejy ity ny amin'ny hoe misy olona ozy izy manana vola be dia ilay volany ohatra ny hodiny fanina nefa izy manao fiainana be mividividy zavatra manao an'itreritreritry ity hitany hoe manam-bola ihany izy dia ny volany hodiny fanina tsy toe-tsaina kristianina zany fa ny toe-tsaina kristianina dia zao ataovy priorité aloha ny volan'olona avereno ny volan'olona aloha. Zay zany aloha ny zava-dehibe indrindra fa manjary malahelo ilay tompon'ilay vola simba ny fihavananareo manimba zavatra be resaka trosatrosoka tena mila mitandrina ny amin'izany sika. Inona ny tokony atao raha ohatra ka tsy averin'ilay olona ilay izy? Ny tokony atao zany dia zao takeo moramora izy ampitiavana foana ny zavatra rehetrarehetra. Ahoana ilay volanay sao dia efa mba misy azonareo amerina azy na dia ny atsasany raha fa tena ilainay ilay vola ohatrohatran'izay zany ny atao. Raha mbola tsy mety mamerina mihitsy izy dia azonao atao tsara mihitsy hoe afoko aloha izy noho ny amin'ny tompo manaiky ho ambakaina fa azonao atao tsara koa ary tsy fahotana mihitsy hoe satria izy nandà ilay volako tsy mety mamerina an'izy dia ho alefako any amin'ny manam-pahefana zany le raharaha. Azo atao tsara mihitsy zany satria manam-pahefana koa dia mandraikitra an'izany satria misy olona manko mandà volan'olona zany hoe efa mangalatra mihitsy izy zany matoa mandà an'ilay volan'olona ka raha mangalatra izy dia misy lalàna amin'ny feantsika azo atao tsara mihitsy no manatanteraka an'izany. Dia izao koa nefa ny zavatra tsara ho fantatsika misy fanontaniana dia hoe mety ve ary zany ilay maka volana amin'ny banky. Raha ho valiana zany izy dia izao mety ilay izy fa raha mbola azonao atao dia aleo tsy maka volana amin'ny banky zany mihitsy. Za dia tena miteny antsika an'izany fa tena ahita raharaha amin'io ianao. Be dia be ny olona tonga dia falifaly fotsiny mikirakira n'ilay vola be tonga dia atolotry ny banky indray mandeha iny. Dia nefa ny avy eo mieritreritra hoe ohatrohatrohatrony andoavana an'ilay izy tsy mandeha araka an'izay ny zavatra mitranga fa mipotra tampoka ny coronavirus ohatra. Ny banky tsy tia lala izay coronavirus nao any fa ny azy ny volany tsy maintsy averinao. Dia lasa miditra anatina adi-tsaina lalina amin'izay ianao tena misy olona tapaka lalan-drà mihitsy mangatabavaka hoe tsy mahita vola amin'ny banky matahotra ho any misy midratra mihitsy ny sasany. Ka tena mila mitandrina isika ny amin'izany zavatra izany. Raha tena samy tsy maintsy isambola ihany dia any amin'iren'ilay olona hoe havanao izay hoe tsy hanao pression be anao sy ohatran'izany ireny no isamboranao dia ilay olona miteny manao hoe izay amerina anareo an'io vola io tsy maninona mihitsy. Reny zany no atao. Ary raha tena tsy maintsy haka volana amin'ny banky ianao dia izay minimum na somme no alainao fa tsy izay maximum na somme satria izay koa no fakapanahy mahazo ny olona hoe izay farany betsaka indrindra azony alaina no alainy. Dia avao izy lasa mivadika problème be fa raha vao miala amin'ny asany voaroka amin'ny asany fotsiny izy na ataoko hoe tsy voaroka izy fa ilay orinasa nandalo krizy dia manala piasa dia aiza namerina an'ilay vola amin'izay avy eo dia efa problème be. Ny banky tsy tia lalana izany fa averiko aminao ihany fa dia hivadika raharaha be ny famerenana an'io vola io fa mila mitandrina tsika fa aleo manangona tsikelikely dia izay vola voangonao no hividananao zavatra dia aza be rendrarendra koa. Ny vola omen'Andriamanitra antsika ny ampy ihany efa tsika be rendrarendra loatra dia lasa ohatrany hoe tsy ampy ilay izy dia lasa maka mitrosa makary. Ny sasany dia tonga dia mividy tomobila dia mitrosa. Dia trosa fotsiny ny tomobila hoentina izay itiavana tsy roa iny. Aleo mihitsy ny mandeha bus arany toy izay mitrosa dia hividy tomobila zany. Fa tena mila manana fanetretena dia mila mianina amin'izay vola anananao fa tsy miaina amin'izay fiainana tsy sahaza anao ka dia andeha hamoky ny fiainanao amin'ny alalan'ny trosa. Dia zavatra farany dravana izay anafarana antsika dia izao aleo tonga dia manome mihitsiny fa tsy mampisambotra. Raha misy olona tonga misahirana mangataka volana izay ny tena tsara indrindra aleo tonga dia manome mihitsiny zany satria olana be io resaka trosatrosa io. Ohatra fotsiny izao za zao raha ohatra ka mampisambotra olona vola tsy voaveriny ilay izy dia tsy tonga mivavaka intsony izy. Na koa misy olona nampisambotra vola tamina mpanompon'Andriamanitra dia tsy voaveriny mpanompon'Andriamanitra ilay izy dia tonga dia tsy mivavaka intsony ilay olona. Zany hoe misy zavatra be dia be simba ohatran'izany vokatry resaka trosa io. Dia izay mahatonga aleo tonga dia manome. Ary farany raha vola misy tokotaniny zany hoe vola misy programany aza mba hampisamborina zany mihitsy. Fa tena izay vola hoe tsisy hoe misy vola hoe tsisy ampiasainao an'ilay izy zany izay no hampisamborina. Fa raha hoe nandray karama ianao dia iny vola niraisinao iny 2 millions niraisinao nefa anatin'iny misy ny chocolat, ny jirama, ny rano, ny rehetrarehetra mbola anatin'iny daholo ny sakafonareo dia misy olona misambola 1 million dia tonga dia alefanao any daholo ny 1 million hatramin'ny chocolat ny zanako zany hampisamborina olona daholo dia tsy fahendrena koa zany.
fa rehefa alana daholo ny vola rehetrarehetra tokony hiala dia mety 300,000 sisa ny ambiny eo dia izay zany no azonao ampisamborona izay le ambiny izay fa ny vola miasa sy ny vola miodina sy ny vola rehetra mbola misy ampiasaina azy aza mba ampisamborona mihitsy fa tsy fahendrena koa zany fa arak'izay ananana no ankasitrahana ozy ny tenin'Andriamanitra fa tsy arak'izay tsy ananana. Mandrakariva ny olona manao zay azahoana n'le vola fotsiny fa rehefa azony iny avy eo mamerina an'iny amin'izay izy dia tena ohatrany hoe miodikodina izy dia ianao no lasa hianjadiana problème be masa mivadika makatrosa amin'ny tsiaroa indray na lasa miady amin'ilay olona dia tsy mety amin'izay fotoan'izay le izy ka tena mila fahendrena izy dia ny tompony hanome tolotsainantsika raha ohatra ianao ka manana trosa be ananana olona trosa be dia be ianao dia tena sahiran-tsaina sy ohatran'izany dia aza mitrosa tsony indray aloha hoe tady trosa indray anampy trosa dia tsy vahaolana ny trosa rehefa tena dinianao satria ny trosa raha ohatra ka hoe ananan'olona vola ianao dia aka vola amin'ny olona hafa indray ianao dia amerenana an'ity dia mbola misy azy zany le trosa mbola anana tsy vahaolana mihitsy izy ohatrany hoe zavatra mitampotampoka eo fotsiny fa tena hoe raha azo atao aza amidio aloha izay tokony amidy rehetrarehetra hanefana ny volan'ny olona dia anyoriana any mividy izay afaka vidina indray fa tsy hoe andeha misambotra foana fa misy olona dia tena tia misambo-bola mihitsiny dia lasa be trosa be dia avy eo amin'izay dia ohatrany hoe tena misy fanahan'ny trosa atao délivrance fanahan'ny trosa tsy dia le fanahan'ny trosa aza tonga dia amin'ilay fanahan'ny trosa nomena olana fa ianao mihitsy ny mety hoe tsy mahay mionona amin'izay anananao fa tia rendrarendra loatra dia any amin'ny fanahan'ny trosa no ahilika eo le olana vao mihitsy aloha ny toe-tsaintsika meteza mihitsy hibebaka hoe tompo izay kely omenao dia izay no hifaliako fa aleo miaina amin'izay kelikely anananao toy izay faly amin'ny zavatra be nefany trosa daholo fotsiny le izy dia mampahery antsika rehetra dia samy pain'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.